zany hoe misy zay zany a manana fandaharana asy hoe anodina ny hoe fako vokatry ny hoe fa vokatra an-dranomasina sy namany reny dia nanantona ny poissonnerie manda moa zay a dia ry zareo koa zany a efa fasairanana ho azy le mitahiry an'izy dia avy dia nanaiky mihitsy izy hoe ho atao le fikaroana dia nisy mpianatra nalaina dia nanao an'izy rahatro dia zavatra betsaka nefa azo tamin'izy a ohatra hoe extrait na crevette a ahafahana manao arôme ho an'ireny lasopy reny a na hoe kaka pigeon dia zay mety sakafo anaovana arôme hoe zavatra iny zany dia avy eo koa misy an'ity le zavatra hitanareo eto ity dia ity zavatra ity a resaka ao amin'ny crabe zany dia resaka ohatra ny hoe ity zao misy rano maloto rehefa ampiazana n'ity zavatra hoe azo avy ato amin'ity crabe ity a dia afaka manadio an'io rano io rehefa avy eo afaka manadio an'ito dia zay zavatra zay a ity a rehefa avy anaovana izy a mbola azo averina indray a dia anaovana iverenana zany hoe azo atao le manao recyclage ny zavatra io izy zavatra zany a rehefa ohatra ny hoe zao voka-pikaroana fa ilana mpamatsy vola indray na hoe olona hafa indray a afaka anao azy hoe amokatra azy amin'ny bebe kokoa mba tena hoe vitantsika zany le manao n'le économie circulaire hoe zéro déchet tsisy déchet mihitsy na tsisy fampitsony mihitsy rano midobony ity zao tena hoe colorant industriel ty colorant textile tena tamin'ny toerany olona kanany rano nanaovana n'ity fanandramana ity misy tao zany zany zavatra vokatra ity le karapasina crabe ity vokatra ty karapasina crabe ity fa zay fotsiny hoe raha nanantona ny manda zay a dia vonona izy nanampy anay satria avy any amin'ny dolo le akora rehetrarehetra nanamanaovana n'le zavatra natao iny